Ny etsika ny tanterahana androany dia tafiditra indrindra moa zany ao anatin'ny 14 oktobra izay andro nahatsiarovana nahaterahan'ny Républicaine Malagasy tamin'ny taona 1970. Fa tiana ho ankalazaina amin'ny endriny manokana izy androany satria fenen'mpolo taona ihany koa firenena ao anatin'izao taona 2021 izao. Dia eo indrindra no mba tiantsika madihana tantara satria raha mpanjinona ny enimpolo taona lasa dia somary niaratsy ny toejavatra misy teto amin'ny firenena. Dia izay mamadika tantara izay nefa tsy ho vitantsika samirery dia izay no nikarakarana fitoam-bavaka iray sabonoana tamin'ny maraina tao amin'ny FJKM Atsimo Mahamasina izay niarahan'ny kristianina rehetra nanatanteraka. Ny androany hariva kosa dia fanatanterahana n'ilay fanambarana sy antso mahakasika n'ilay haram-badikevitra ho an'ny faha-enimpolo taona. Maro toanany maro. Izany haram-badikevitra izany no nampahafantarina androany satria misy zavatra izay ilayntsika ovana novatsika ny tantara eto anivon'ny firenena malagasy dia indrindra ny fampandraisana andraikitra ndrera ny rehetra ao anatin'ilay izy. Zavatra hijoroana koa nefa ao anatin'izay dia hoe manana ny soatoavina izay tokony ary ilain'ny firaitandrazana sy ny firenena ny kristianina dia izany tsy sarasalana hijoroana amin'ny maha-kristianina ka hitondrana izay soatoavina izay dia lafiresaka finoana, ny fitiavana, ny fanantenana, ny fahamarinana sy ny fanaovan-tsoa ary ny fahadiovana ihany. Ireny rehetrarehetra ireny no ezahana tsy ho resahana fotsiny fa ezahana ny mijery an'ilay fomba fampiarana na ilay traduction pratique an'ireny valeur chrétienne ireny. Izay moa ny antony nametrahana azy hoe haram-badokevitra ho an'ny faha-enimpolo taona satria ny haram-badokevitra dia zavatra anankiray natao iaina ary natao hifamenoana ny rehetrarehetra ao anatin'ilay izy. Ny zavatra iarahana mahafantatra koa dia ny Andriamanitsika, Andriamanitra fitiavana izay tian'ny olombelona rehetra ary tian'ny malagasy rehetra no voizina ao anatin'izay satria ny firenentsika iarahana mahafantatra fa betsaka ny fanamby izay hatrehany. Ary misy zavatra izay rahantsika mahafantatra hoe tsy ho tanterakitsika, tsy ho azontsika raha ohatra ka tsy miaraka amin'ilay Andriamanitra. Dia izay no zavatra najoro ankehitriny ary anatanterahana ihany koa ny fanambarana hoe misokatra ao anatin'ny 2 volana sy tapany mandritra ny 10 herinandro ny haram-badokevitra izay akana sosikevitra, tsangan-kevitra, fanakalozan-kevitra mba ahafahantsika mandrafitra n'izy ireny tsikelikely izay eritreretina hoe any amin'ny faran'ny taona moa izany no tafavoaka ilay haram-badokevitra izay ametrahana ny vina ho an'ity firenena malagasy ity ao anatin'ny 70 taona manaraka. Izay 70 taona izay moa mirindra amin'ny ataontsika hoe vision générationnelle dia ny ahatrarana ny fahazatotaona ny firenena malagasy. Mety misy ny mbola eo, mety misy ny tsy eo fa ny zava-dehibe ao anatiny dia ny fametrahantsika ny haram-badokevitra izay mba handrafitra ny fampandrosoana ny firenena. Ka ao anatin'izay 10 herinandro izay dia isan-kerinandro dia misy ny lohahevitra izay dinihana fakafokana ary anaovana fanakalozan-kevitra ka hisintomana tsikelikely hoe inona ny lesoka tany aloha tany anatin'ny 70 taona lasa na ny tany aloha tany, inona kosa ny tokony ho tandremana ary inona ny tokony ho arafitra antsika ao anatin'ilay haram-badokevitra mba ahafahantsika manolotra an'izany manomboka amin'ny taona 2024 ho an'ireo entité rehetrarehetra izay tokony homena an'izany na fitondram-panjakana na ny mpanao lalàna, ny mpitsara, ny fiarahamonim-pirenena, ny sehatra tsy miankina na ny tanora na ny fiangonana. Dia izay no antso atao hoe misokatra ny haram-badokevitra izay natao ho antsika malagasy, natao hiadiana hevitra, indrindra ihany koa nataontsika mba handrafetana ho amin'ny tsaratsara kokoa ny firenentsika. Efa nisy ny zavatra izay efa natao mety misy tsara fa misy zavatra ihany koa izay inoantsika fa mbola tokony hatsaraina. Misy arak'izany ny page Facebook sy ny groupe Facebook mikasika ny haram-badokevitra izay ao anatin'ilay herinandro andinihana n'ilay lohahevitra dia misokatra foana andraisana ny hevitra ny tsirairay. Dia misaotra ny amin'ny fahavitana. Inona ny tena hoe toe-tsaina tokony hananana ao anatin'izay 70 taona manaraka etretsika izay satria ohatran'ny mbola tsy tena afatsika raha zavatra misy amin'izao fotoana izao eo anatrehan'ny fanatontoloana sy ny atao hoe fanjanahana misy amin'izao fotoana. Ny toe-tsaina voalohany angamba dia ny fahafantarantsika hoe tsy miasa irery tsika fa
nomen'Andriamanitra ny fanahy masina ary fanahy mahery io nomen'Andriamanitra io, dikan'izay afaka manolotsaina antsika ary afaka miaro antsika ao anatin'ny tontolo izay iainantsika. Dikan'izay ihany koa dia mila tsika manana finoana, ilay finoana ny tsy nahatanterahany atao hoe ny mpianatra n'ilay fanasitranana n'ireo olona izay nanantona anazy tsy ampy finoana ny fianatra. Dikan'izay raha ohatra ka hijoro eto anivon'ny firenentsika dia mila manana an'izay finoana izay. Nefa ihany koa ny toe-tsaina angamba atao hoe mila ovaina ao anatin'izy dia hoe mety efa niresahana ihany izy bebe kokoa fa tsy dia nitanterahana loatra. Dia hatreto izany ny zavatra izay atao hoe anentanana ny tsirairay ary antso atao ho an'ny kristianina rehetra amin'ny masira sy fanasina antsika dia ndao hiainana ny soatoavana izay iainanantsika ary andao hampiainana ny hafa izany fa amin'ny alalan'izany ny ahafahantsika manova ny fiarahamonina misy antsika.